zao alahady maraina zao ry havana dia alahady izay ankalazantsika n'Andriamanitra noho ny ivon'ny Jobily fa 50 taona sady alahady ihany koa hitondrantsika ambavaka ny SAF FJKM mitady ny mahasoa ny maro mba hovonjena izy. Ry hava malalo amin'ny tompo amtombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiana ny Apokalipsy toko 5:13 tapany B. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandriana sy ho an'ny zanak'otra eny ny saotra, ny katsy, ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Midera misaotra makalaza manome vonahitra ny anaranao izay Andriamanitra rainay eo. Hendry anao Tompo, nanome tolotsaina ireo ray aman-drenay 50 taona lasa izay ny amin'ny hanorenana izao sampana asa fampandrosoana fitsinjovana ny mpiarabela aminay. Misaotra anao izahay Tompo ny amin'ny tolotsaina, misaotra anao izahay ny amin'ny famoronana satria nateo aza ny fanirina ny hetaheta tao anatin'ny fiangonana hanasoa ny mpiarabela aminay. Raha tsy anao mpamorona, raha tsy anao ny herinao dia tsy tanteraka izany. Misaotra anao ihany koa izahay, mideranao izahay satria ny zavatra zay noforoninao dia tsy navelanao rava, tsy navelanao angasiasy, fa ny tantananao tamin'ny tananao mahery, nomenao hery, tanjaka, fahalalana, afahana manatanteraka zay sitrakao ny amin'ny mpiarabela aminay. Tsy zahay no hendry, tsy zahay no mahefy,
tsy zahay no ina tompo, zinona mo izahay mba ombanao mandritra ny 10 taona anaovana ny asa ampiarabelona aminay. Tao ny sandranao mahery, tao ianao miasa manan-kery tamin'ny fiangonana, tamin'ny ekipa tsirairay tompo, nahatanteraka zay kely mba vitanay, zay tsy mahafapo anay akory tompo. Isaoranay anao izany satria mitantana anay anao, momba anay anao ny amin'ny asa rehetra izay asainao ho tanterahanay amin'ny alalan'izao sampanasa izao. Voninahitra ne ho anao ray zanaka fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Eno ampanajana ry havana ny sitrapon'Andriamanitra zay tiany ho tanterahantsika. Izao ny fiantsinao fa aza tao malemy, asandrato ny fenao ho tahaka ny any Anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny hadisony ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Tsy zao va ny fifadiana izay nkasitrahako dia ny hamany fatoran'ny faharatsiny sy anaboraka ny fehizioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra. Mo tsy ny izarany mofonao ho anona va sy ny ampiatrano ny oro manjenjena ary mba anafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao, fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary tonga fainga ny fahasitrananao, ny fahamarinanao loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ary amasiny ny taona 50 ka miantso fahafahana amin'ny tany ho an'nympona rehetra amin'ny jobily ho anareo izany. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha amin'ny Jehova, sambatra izany ry avy malalo amin'ny tompo. Izay ny sitrapon'Andriamanitra amintsika ary miaiky tsika fa tsy mahatanteraka izany sitrapo n'Andriamanitra izany. Koa andeha tsika hivavaka. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay satria manambara ny sitraponao aminay ianao, marika ny fitiavana izany. Tiana ho tonga amin'ny fahatanterahana ny sitraponao izahay, anarinao isan'andro izahay, ampitsahivina ho anay ny tokony ho ataonay izay matetika hadininay tompo na tsy fantatray akory azy. Mahavita mihirimbelona izahay, mahita ny fahantrano-piarabelona aminay satria tsy mahakasika ny fiainanay izany tompo, tsy sitrakao izany, mampalahelo anao izany tompo, izany no fonanay aminao. Misaotra anao izahay ny amin'ny fampatsahivanao anay ny tokony ho ataonay. Saotra Jesosy. Amen.
tsara riavana ny Andriamanitra izay vavahantsika manaiky mamindra fo mamela heloka ny mpanompon'izay tena mibebaka marina tokoa mitsangana ary andray ny teny famelan-keloka izay atorony ho antsika. Tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Ataoko ahoana ny fahafoy anao, onena ny foko, mafiloatra ny alaheloko, tsy anytolo foa na andringina fa Andriamanitra fa tsy olona dia iray masina ao aminao, ka dia tsy ho avy ampahatezerana mirehitra aho fa fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary ny am'zanany izany fiainana izany. Voavela ny elokare no ny anaran'ny masina miderany tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Hoantsika zay voavela heloka riavana nde iarahantsika manona ny fanikam-pinoana apostolika zay iombonantsika amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra Amen.
mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny tompo toy izao ny hafatra izay ampitaina amin'ny fiangonana ao anatin'izao fankalazana fisaorana an'Andriamanitra ihany koa no ny 15 taona ny sampanasa fampandrosoana SAF FJKM. Mitady ny mahasono maro mba ho vonjeny izy. Korintiana 1:10 ny 17. Ry havana 50 taona amin'izao 420 izao no nanorenan'ny fiangonana FJKM ny sampanasa momba ny fampandrosoana mba ho tanana sy sandrin'ny fiangonana hiasa eo anivon'ny fiarahamonina. Ity alahady 17 Martsa 420 ity no ivon'ny tao-pankalazana araka ny teny faneva hoe mitady ny mahasono maro mba ho vonjena izy. Fitantanan'Andriamanitra lehibe izany ka ho azy irery ane ny voninahitra. Hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova isika. Isaia 2:2 ny 1 sy ny 2. Taom-panafahana ny jobily. Antso sy anjomara fanairana ny fiangonana manoloana ny geja maro izay manjo ny mpiarabelona mba hanafaka izay nampahoriana tsy ho azon'izy ioga fanandevozana sy ny fahalovana fa ho amin'ny fahafahana. Luka 4:4-12, Galatiana 5:1. Antso ho an'ny fiangonana sy ny kristianina tsy hiandrandra fitahiana ihany fa ho fitahiana ho an'ny mpiarabelona sy ny firenena koa. Ary izy ho fitahiana ny olona ny firenena rehetra hanao azy ho sambatra. Salamo 2:20-7. Amin'ny majobily azy dia antso sy anjomara handravona ny kitaontaona ara-piarahamonina dia ny elanelana mahavalalana amin'ny matanjaka vitsy anisa miohatra amin'ireo mahantra maro anisa. Mitady ny mahasono maro mba ho vonjena izy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hanompo olona, tsy sitrak'Andriamanitra hanompo olona ny zanany no ny fahantrana. Halany koa kanefa raha manompo any mamona ny olona. Alefaso ny oloko hanompo aho Jehova. Exodus 7:20. Jehova Andriamanitra ao, izy no iankofanao, ary izy rery ihany no ho tompoinao. Deuteronomie 9:17, 10 ary ny 20. Antso sy anjomara hiarovana sy amerenana ny tany mahafirenena ny firenena ho an'ny zanany koa izany. Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Salamo 4:1. Tsy ho vahiny na ho anjorom-bala eo amin'ny tany ny malagasy. Mifantoka amin'izany fototra ara-pinoana izany ny asa tanterahan'ny SAF FJKM izay naman'ny fiarahamonina amin'ny ady ho amin'ny fanjari-tsakafo, ao amin'ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana, ho an'ny fahasalamana, ny fitahiana amin'ny tandindon-doza sy ny loza voajanahary, ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro
ary ireo haitaky maro. Izao ny Jehovah Andriamanitra ao, hoy izy, araka ny Levitio kosy 5:20 efa naniraka ahasitrana ny torotoro fo izy, ary itory fanafahana amin'ny babo, itory taona nkasitrahan'i Jehova, hamoaka ny ao an-trano maizina ho amin'ny mazava, ary hanambara ny andro famalian'Andriamanitsika, ampionina ny malahelo rehetra. Isaia 2:1. Koa fiaingana vaovao ry havana ny taon Jobily, mandrosoa ho any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo ahazona azandrano. Luka 5:5. Indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mateo 20:20. Hitondrana vina miabo ho an'ny 50 taona ho avy izao taon Jobily izao. Ary hinana ianareo ka ho voky, dia hidera ny anaran'i Jehovah Andriamanitrareo, fa mahagaga ny fitondrany ianareo, ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Joela 2:2. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny filakevim-pitondrana Safa FJKM. Amen. Ny sampanasany kola lahady dia faly miaraba ny ankizy ny tanora ary koa anareo izay tonga mivavaketo androany. Ary vavaka isika. Tompo, misaotra anao fa ombela omenao izao fotoana mamy izao andrasana ny teny avy aminao. Mba ho tena ny sitraponao no entina miaina isan'andro.
koa ampitoero atao anatin'ny fononay sy ny sainay ny teninao. Amen. Afaka mipetraka isika. Sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny Eksôdôsy. Eksôdôsy 20:12. Eksôdôsy 20:12. Rehefa hitantsika dia araka hovakiantsika. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Averintsika. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Aoka tsy ho adinontsika rakisy tanora fa fanambinana sy fitahiana ho amin'ny fiainanao ny valon'ny fanajanao ny ray aman-dreninao. Fanambinana sy fitahiana ho amin'ny fiainanao. Mety ho dadabe sy nenibe, mety ho olon-dehibe mifanerasera aminao fa tsy voatery hoe dada sy neny ao an-trano ihany. Tamin'ny andron'ny Covid dia lasa tsy navela mifanerasera ny olona. Hany ka nameraba olona na manao veloma aza dia tsy natao firy intsony. Mivadika hodona kely ilay mifandray tanana taloha. Androany mampatsiahy antsika Andriamanitra fa mariky ny fanajana voalohany ny miarahaba, manao veloma ary misaotra. Amerina kely an'izany sika androany. Rakizy tanora ny Anosa Deborone. Rehefa misy olona mifanena amintsika dia miarahaba sika. Manahoana tompoko? Andao ny andramantsika mangataka ny ankizy ny tanora rehetra atao amin'ny fiangonana hitsangana. Ny ankizy ny tanora rehetra atao amin'ny fiangonana hitsangana. Mitodika eo amin'izay olon-dehibe eo akaikinareo nareo dia miteny hoe manahoana tompoko? Isa 2-3. Ary ilay ray aman-dreny mamaly hoe salama ô. Ary raha tsy salama dia ataovy hoe tsy dia tsaratsara loatra. Isa 2-3. Miaraka averintsika andra miaraka ary. Isa 2-3 ny ankizy aloha. Ary olon-dehibe mbola mitsangana ihany tsika ho an'ny faharoa indray manao velomitsika. Ny ankizy tanora veloma tompoko. Isa 2-3. Dia ilay ray aman-dreny mandra-piona. Indray averintsika miaraka ary. Isa 2-3. Ny farandrindra misaotra. Mba apetrao eto amin'ny fonareo ny tananareo dia manao hoe misaotra tompoko. Dia olon-dehibe mamaly hoe mahasoavo. Isa 2-3 andray miaraka. Afaka mipetraka isika. Manomboka androany izany dia ifampiarahaba, ifanao veloma, hisaotra toy izany isika. Hivavaka isika hamaraka an'ity fotoana ny ankizy tanora ity. Nampatsiahivinao izahay Andriamanitra mba hifanaja amin'ny fomba tsotra, mba hatao fitadidinay foana izany amin'ny fiainana andavanandro. Misaotra Tompo. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hianona ny tenin'Andriamanitra sy andrenisana ny afatra avy amin'ny isika riavana. Melohan'izany dia mbola iombom-bavaka isika, hivavaka isika. Raha eo, misaotranao izahay fa nantsonao ary nitao aminao tonga eto amin'ny tempolinao masina ankehitriny. Ary amin'izao fotoana izao dia midobodoboka faliana ny voninay satria tonga amin'ny fotoana izay andrenisanay indray ny teninao ary azahoanay miaino ihany koa ny afatra avy aminao. Ilay teninao izay naharianao izao tontolo izao ary dia teny velona, teny tsy levona mandrakizay,
izany teny izany tompo no ambaranao aminay ankehitriny dia faly izahay kanefa mahatsiaro zay fa tsy hainay ny mandray izany, tsy hainay ny mahatakatra zay tianao lazaina aminay, ko mangataka indrindra ny fanahinao masina izay tompo ao, mangataka ny fanahinao masina izay mba hitoetra ao am-ponay tsirairay avy aloha lalana izany teninao izany, mba ahaizanay mandray, ahaizanay miaina, ahaizanay mankatoh, ahaizanay mampiatra izany teny izany eo amin'ny fiainanay, ka dia ho tanteranao ary ho amarinanao eto ny teninao ankehitriny fa tsy verina foana aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka izay ilainao azy, dia fananao masina ne hiasa mahery aty anatinay ahaizanay mandray izany teny izany, dia mitenena tompo fa miaino anao ny mpanomponao. Amen. Iara-maky sy iain'ny teny avy amin'ny soratra masintsika ry havako ho atompontsika izany ao amin'ny bokin'ny Mpitsara, Mpitsara toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Mpitsara toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ilay anjelin Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokim dia nanao hoe nitondra anareo niakatra avy tany Egipta aho ka napiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo nomena azy, ka hoy izaho tsy anatsoaka ny fanekeko taminareo ao mandrakizay, ko aza manao fanekena amin'ny tompon-tany ianareo faravao ny altarany, kanefa tsy niain'ny feko ianareo. Ko inona moa izay nataonareo zao? Ary hoy izao indray, tsy androaka azy hialy ao anoloanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny Andriamanina. Ary noho ny teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehovah dia nanandrandra ny feony vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima, ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ho tohizantsika amin'ny filazantsarany Jaona toko fahatelo. Toko fahatelo andininy faha-raika amby telopolo ka hatramin'ny faha-enina amby telopolo. Jaona toko fahatelo andininy faha-raika amby telopolo hatramin'ny faha-enina amby telopolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ tany ihany lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izany izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy nisy nandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tompo-kase fa marin'Andriamanitra, fa izay niran'Andriamanitra milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra hoe ho an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Andeha ho tohizantsika sady ho faranana ny vaky teny araka izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Rehefa hitantsika dia ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa Mosesy nilaza hoe mpaminany no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahanareo tahaka izy no henonareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo, ary izay rehetra hiaino izany tsy haino izany a, mpaminany izany a dia aringana tsy eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samuela sy izay manarakaraka
na iza no ny teny dia nanambara izao andro zao. Ianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahy ianareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsinareo isam-batan'olona. Amen. Ray masino manamasinana ny fanamarinana miteninao ny fanamarinana. Amen. Iara hitsangana sika riavany hanao ny hira izay efa voalahatra mialohan'ny toriteny. Mbola ho ampitombona ho anao hatrany any riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Amen. Misaotra ny Tompo isika no ity fotoana manokana ivon'ny fankalazana ny jobily 50 taona ny nitsanganan'ny asa fampandrosoana teo anivon'ny FJKM. Raha ny aino sy nanaraka ny hafatra izay nampitaina tamintsika vahoakan'Andriamanitra ary tsy ny vahoakan'Andriamanitra ihany fa ny firenena ray manontolo dia samy teny isika tsy araka izay lazain'ny maro sasany ao anatin'ny Facebook hoe tsy nisy ninona nentin'ny fiangonana na ho an'ny olona tsirairay na amin'ny fianakaviana na ny firenena. Ny amalitsika an'izay angamba dia zay hoe raha tsy nisy ny asan'ny fiangonana teto amin'ny firenena dia mainka aizy mikitroka lalina noho izao hitantsika izao no ny ainany teto amin'ity firenena ity.
mifanojo ihany kio ao anatin'ny fandiniantsika eo an'nivon'ny FJKM ny loahevitra hoe manorona ny fanekeny ny tompo ihany koa izao fotoam-pankalazana izao. Somary sadaikatra ihany ny safidy ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana ny fanazavana fa dia ny ao am-pitsara no hitariana ny saitsika kanefa dia hiverina amin'ireo teny anankitelo izay voalahatra ao anatin'ny perikopa isika ao anatin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voamankitsika ry havana fa ao anatin'ireo teny telo misesy tao anatin'ny perikopa dia miverina hatrany ilay hoe fanekena. Raha resana ny amin'io le hoe fanekena io misy teny mpamaritoetra izay miverina ao anatin'ireo teny ireo dia izao hoe mandrakizay, mahatoky ary marina. Mandrakizay, mahatoky ary marina. Toetra na mpamaritoetra n'izany hoe fanekena naorin'Andriamanitra izany teny izany. Raha tiatsika tena ho azo tsara ny hevitra izany hoe fanekena izany tsara miverina any amin'ny soratra masina isika satria raha amin'ny vanim-potoana misy atsika izao no hiresaka fanekena isika dia fantatsika fa vanim-potoana izay anitsakitsahan'ny olona ny fanekena izay ataony izao. Na fifamarotana tany io, na fanambadiana io, na fifanekena asa izay ilaina tanterahana io dia iarahantsika malala miariary toy ny tafika andrefa-tanàna fa tena manitsakitsaka mba tsy ampiasana ilay voambolana hoe tsy te hahalala ny olona izay manao fanekena. Ao amin'ny Genesis 5:10 no akatsika endrika fanekena ary anisan'ny fanekena lehibe izay tantaraina ao amin'ny Baiboly. Ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, mbola i Abrahama no anarany tamin'izany. Nomeny ny teny fikasana izy any amin'ny 2:20, no amafisiny ao amin'ny 2:20, ahatonga anao ho firenena lehibe. 2:30, inona no nataon'i Abrahama? No tapahany ary no hitsakitsahany ilay faneken'Andriamanitra. Lasa izy nidina nakany Betela. Inona no nandehanana ny tany? Kibo, sakafo. Tsy nisy sakafo tao Betlehema dia niresaka tamin'ny vadiny izy ry malala andao hidina antsika fa maty eto. Nahazo teny fikasana izy hoe eto no hitahinanao. Ity ilay tany izay nandaozanao any Ora Kaldea, tonga eto ianao zao. Fa rehefa nisy mosary adinony ilay fanekena. Fa nahatoky Andriamanitra niaro azy avy tany Betela dia niverina soamantsara niala tao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy dia niverina ihany izy rehefa avy eo noho ny famindrampon'Andriamanitra. Manamafy an'ilay teny izay hoe mandrakizay ilay fanekena. Ary raha mijery isika ao amin'ny mpitsara dia averin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ny vanim-potoana mpitsara dia izao vanim-potoana tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely. Ary any amin'ny farany bokyny tantara dia bokyny mpitsara dia nilaza ny soratra masina hoe tamin'ny andron'ny mpitsara dia tsy nisy mpanjaka fa samy nanao izay araky ny sainy avy ny olona rehetra. Raha mpifanandrifitsika amin'ny zava-misy amin'ny hira amin'izao fotoana izao dia le hoe samy manao izay mahafalifaly ny sainy, samy manao izay mahafalifaly ny fony. Tamin'ny androny zanak'Israely zany. Izany ny vanim-potoana izay nitenenan'Andriamanitra rehefa avy eo
tamin'ny alalany nanyrany an'ile hoe anjeliny Jehova io izay nyresaka tamin'ny zanak'Israely. Fa hiverina kely amin'le Genesis teo. Nampatsiaro Andriamanitra ny Abrahama hoe hitanao anie aho atonga anao ho firenena lehibe anie aho hoe izaho no ampinga sy valym-pity lehibe indrindra ho anao ry Abrahama. Efa nazo teny fikasana izy nomenao izy dia nampatsiarovina azy io dia inona navaliny Abrahama odoye aiza kory zay izy eo. Inona ny navaliny? Jehova tompo inona no omenao aho? Izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompony ahy dia Elezera avy any Damaskosy. Zay no hitan'ny masony. Raha misy zavatra faran'izay manimba ny fijoroana ho vavolombelon'ny fiangonana, ny fianakaviana kristianina, ny fikambanana kristianina, dia ny tsy fifikirana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, amin'ny teny ny soratra masina, hoe Andriamanitra no miantso, Andriamanitra no maniraka, ary Andriamanitra no ampitao sy anome. Fa ny fahavoazan'ny Abrahama teto dia izao, nijery ny manodidina izy, efa mandroso fahanterana tsy manan-janaka, efa dify an'izay koa Sara, inona tsony no fampanantenana ny ho firenena lehibe eto. Saingy Andriamanitra raha hitantsika ao amin'ny bokin'ny mpitsara io, rehefa namaky an'io tsika teo dia mampatsiaro foana hoe tsy ho esoriko aminareo ny fanekeko mandrakizay, fa ho tehizaiko ianareo. Ary toetra tsara tokony hoeritreretin'ny fiangonana izany ho an'ny kristianina tsirairay avy. Ny tanora, Andriamanitra ihany fiainako ianao ny fianarako izay ho vadiko, fa maninona no efa zao taona mbola tsy hita ihany. Ianona lasa, ianona lasa, ianona tafito, fa maninona za mbola eto foana. Tonga ao an-tranonay miteny ihany koa ny ray aman-dreny kristianina, mba mihetsiketseo andry, mba ataovy metimety ho aho io fitafy io. Fa tsy mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra, olon'ny teny fikasana isika, olona izay nanaovan'Andriamanitra fanekena. Tadidio fa ny batisa izay nanaovana antsika tamintsika natao batisa, ary mampiavaka antsika protestanta réformé zany hoe nareo manao batisa nefa zazakely tsy mananinina akory, tsy ary saina, tsy manapa-kevitra. Fa ny adin'ny olona izay milaza an'izany dia izao, teolojin'ny fanekena no hijoroantsika. Isika ray aman-dreny no nanao fanekena amin'Andriamanitra, manolotra n'iny zaza iny, hiditra ao anatin'iny sehatry ny fitahiana sy ny faneken'Andriamanitra iny. Fa rehefa tonga ny fotoana arisaina azy ka antaniny hoe fananinina ary dada no lemana rano ny lohako tamin'izaho mbola kely, dia amin'iny ianao no anazava aminy hoe satria. Ka nampitana ny lesona dia izao i Andriamanitra hoe mivoatao ianao aza milentika ao an-tranao. Na tsoa ny Abrahama mivoa rehefa alina ny andro, jereo ozy izy ireo kitanareo, hitanao ka maninona isao ireo raha vao isanao. Fa sahala amin'ireo kitana eny amin'ny lanitra ireo ny ho taranakao ry Abrahama. Ny anatanterahana azy ka efa fantatrao fa zany efa momba, zany efa tsy miteraka intsony, dia hoy izy manomboka eo amin'ny 9:5. Andana hoy izy hitondra omby vavy 3 taona, dia osy vavy 3 taona ihany koa, dia ento aty amiko ireo ozy izy, dia mitondra voromailala, zanaboromailala sy domona ihany koa. Rehefa nentina teo anatren'Andriamanitra dia hoy izy hoe zarao roa ireo biby ireo, ny omby
sy ny osivavy. dia rehefa nizara roa dia voalaza ny soratra masina hoe nataony fanila ohatran'izao, misasaka roa dia misasaka roa. Fa ny domoina sy ny janaboromailala kosa ozy izy a tsy natao ininona. dia rehefa vita izay dia nisy zavatra nitranga, tonga ny vorona mpiaza izay nitady handrombaka an'ireo biby maty ireo. dia ny zavatra nataony Abrahama dia nandroka andreo rehefa vizana izy ny andro arivo. Ankoatran'izay dia nisy toy ny setroka lafaoro be izay nandeha namakivaky teo ampovoan'ireo sary somary matsiravina ihany. dia restory Abrahama. Rehefa restory izy dia tao anatin'ny toromasina no nitenenan'Andriamanitra taminy hoe aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny aty amin'ny tany aty ianao sy ny razanao ka hanompo olona any, ampahoriany 700 taona izy, ary izany firenena izany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia hivoaka hitondra harem-behivava izy. Tany amin'ny tany Mesopotamia izay misy an'i Abrahama io dia fomba mampanao ara-kolotsaina rehefa manao fanekena ny olona, ary takatry Abrahama avy hatrany ny zavatra nasain'i Jehovah nataony hoe maka biby dia rasao roa. Fa ny zavatra fanao rehefa misy fanekena nataon'olona, fiarahamonina na olona roa tamin'izany fotoana izany dia atao io fomba mampanao io. Ary rehefa vita ilay izy dia izao mifampitantana ilay olona anankiroa mifanao fanekena, dia mandeha mamakivaky an'ilay biby ny vonoina izy, no sady miteny hoe izay mivadika amintsika dia ohatran'ireo biby ireo. Ny fanekena zany tiavana dia misy vokany, misy tambony. Tsy mandefa hoany fotsiny hoe tsy maninona io hoe, na hoe raha sendra manana fahefana ianao amin'ny toerana izay misy anao dia ararotinao le olona mifanao fanekena aminao dia hoy ianao hoe tsy maninona io fa za aloha no eto, fa misy tambony io. Zany ny fahamarinana fotsiny, ary naveriny teny anankitelo fa averezana mandrakizay. Ary raha tsy miala amin'ny faharatsiana isam-batan'olona isika hoy ny tenin'Andriamanitra dia ho ringana. Ary zany zavatra izany ny tazan'i Abrahama, nataon'Andriamanitra tazan'i Abrahama hoe i Abrahama kely any ianao hoe raha ny tena izy any hoe efa imbetsaka ianao farafaharatsy, nindroa ianao no efa nanapaka ny faneketsika, fa saingy izao tsy nandeha namaky an'io fanekena io niaraka tamiko ianao. Izaho irery no nandeha namaky ianao natory, ary izaho irery no nandeha namaky nitondra anao nandritry ny 700 taona. Zay ny hevitry ilay hoe setroka mainty be izay nazavain'Andriamanitra taminy hoe miaritra kely 700 taona fa afaka izay, dia ho tsaraiko ilay nampijaly anareo. Zay koa zao endrik'ilay fitsarana vokatry ny tsy fanajana fanekena izay natao. Mila mieritreritra an'izany zany tsika. Toetra ny fanekena naorin'Andriamanitra ny mahamarina mahatoky mandrakizay azy. Mpamary toetra tsy fantatry ny taranaka amin'izao fotoana izao intsony, fa ny ankehitriny dia hoe ny anio ihany, ny mifilofilo ihany, ny mandainga ihany. Zay ny fomba fiainana, mianatra zavatra mahitsy any an-tsekoly, fa rehefa ny ampiasana mivilana daholo ny zavatra izay ataontsika. Ary zay mampiseho ny toetra ny olona nanaovan'Andriamanitra fanekena. Mila mieritreritra lalolan'izany tsika hoe tsy mahatsapa ny loza mitatao amintsika isika manoloana ny fandikana an'izany fanekena izay ataon'Andriamanitra izany. Nefa Andriamanitra milaza amintsika fa hiaraka amintsika ary tsy handao antsika, ary isaorantsika n'Andriamanitra izany.
fa ity ny tandremana mba azosika tsaina ve zany hoe tsilo eny amin'ny valahana. Izany ny zavatra lazain'Andriamanitra hoe mandra-pahatonga sainanao ka hiverina ho mahatoky amin'ny fanekena izay nataoko taminao, ry fiangonanao, ry FJKM, mandra-pifilofilinao io dia ho tsilo ho anao aho. Ary zany ny mampifofoho volo atsika, tsy mampahomby atsika, mahatonga ny olona hiteny ratsy atsika, haneso atsika. Fa raha tena mijoro marina matoky amin'Andriamanitra ny fiangonana dia hiazakazaka any aminy ho famonjena ny firenena, ny fiangonana. Koa eto am-pamaranana ny takian'Andriamanitra amintsika ry havana, manoloana ny fanorenan'Andriamanitra n'izany fanekena amintsika izany, dia mila manana finiavana hiala amin'ny faharatsiana isika. Asan'ny apôstôly 7:5-7. Mila mahatsiaro ny fivadiantsika ihany koa isika, endriky ny fibebahana izany. Mila manapa-kevitra isika hoe tsy mety ny fomba nataoko neritreretiko fa afaka mitondra ny fiainako irery, mahafantatra ny tsara amiko irery. Izany no filôzofia voizina amin'ny vanim-potoana misy atsika izao, hoe zay mety amiko zay fantatro tsara ihany. Sarotra amin'ny mampita fahamarinana, amin'ny mampana be, amin'ny mampitandrina amin'izao vanim-potoana misy atsika izao, hoe hevitra ao zany fa tsy hevitro, fa mila mahatsiaro isika fa nivadika tamin'Andriamanitra. Tsy ho elanye, tsy ho bokima maharitra nye ho an'ny fiangonana ny vanim-potoana izay ampatsiarovan'Andriamanitra izany amin'ny fanekena izay nataony tamintsika. Raha namaky ny teny teo isika ny dikan'ilay hoe bokima ny anaran'ilay toerana dia hoe nitomany. Ny zanak'Israely rehefa nampatsiarovon'Andriamanitra n'ilay izy dia nitomany izy rehetra. Ny fibebahana koa indraindray tena tsy takatsika ihany koa, miroborobo ny asa fifoazana, fa tsy takatry ny olona ny tena hevitry ny hoe mibebaka, fombafomba ny betsaka, fa tsy mahakasika ny fotsika ny tenin'Andriamanitra. Koa dia ny tompo izay mahatoky anie ilay mitazona ny fanekeny mandrakizay hiasa ao anatsika, matoky an'Andriamanitra. Fa raha mahatoky sy miverina amin'ny fiangonana, hiova isika, hiova ny ankonana, hiova ny firenena, ary ho tsarain'Andriamanitra izay misetrasetra mandahy an'izany faneken'Andriamanitra izany. Ho azy rery ny voninahitra. Amen.
tonga eo amin'ny vavaka fangatahany sika dia tsika iombina hivavaka. Raha io rainay hatramin'ny taloha indrindra ianao sy ankehitriny ary mandrakizay. Vombolanao ny hoe mandrakizay fa tsy vombolanay olona voafetra, izay voafetra ihany ny fahalalanay, voafetra ihany ny herinay, voafetra ihany ny fisianay, fa ianao ilay mandrakizay. Ny fanekenao tokoa dia nataonao mandrakizay. Ka hoana nefa izay no tahaka ny tsy mahavita ninnininy, tahaka ny miravoravo tanana, tahaka ny malemby manoloana an'izao zava-misy aty amin'ity zao tontolo zao ty. Loza aza dia mamofo, mivary lava amin'ny zavatra maro samihafa, endry manamelo tena sy manamary tena. Iza no afaka nafaka anay amin'izany zava-misy zany? Soa ihany fa misy ny teninao. Ny teninao izay vavy nambara taminay teo dia mampatsiaro anay fa fanekena manak'izay no nataonao taminay. Vokatry ny tsy fiainonay ny teninao sy fanakalozanay ny teninao amin'ny zava-kafa dia indro izay malemy tanteraka. Tsy mahavita na inona inona, tsy mahomby ny ratsy fanahy ny toa ambinina sy feno fitahiana ny fiainany. Loza aza dia lasa mihazakazaka mitalao amin'ireny izay, mangataka, mitalao. Nefa ianao ngeny tena tompony izao rehetra izao hoe mpanapaka an'izao rehetra izao. So ihany izay fa misy izao fankalazana anao noho ny amin'ny 15 taonany sampanasa fampanotrona evintsika amin'izao. Ny sampanasa fampanotrona dia tanana miasa sy sandry miasa ananatin'ny ivon'ny fiarahamonina, mpiarabelona. Inona mba nataonay tamin'ny mpiarabelona anay? Mirimbelona izay mitaza-potsiny ny amin'ny zavatra manjo ny mpiarabelona aminay. Izay nefa dia efa nataonao fitahiana sy fanasana sy fahazavana. Aza vela hitememem-pona tsony tompoan'ny fiangonana. Aza vela hifanometsiny fotsiny ny fiangonana, fa averenao aminao mba hafantatra ndray fa olonao izy, arirakao hitondra fitahiana ho amin'ny firenena rehetra, ary hitondra asony maro, indrina ny avoavonjiny maro. Iza no afaka anao an'izany? Tsisy afaka ny tenanao teny fiangonana izany. Oka ianao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, ambambony fonay tsirairay avy, ka mpanaky marina anay fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao Jesosy Kristy, ilay mpamonjy izao tontolo izao, ilay efa niasa hatanteraka ho fiainana mandrakizay amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Dia manana vina vaovao indray ny safy, vina miabo ho tonga fitahiana ho amin'ny firenena rehetra, ary ara-miasa ny safy sy ny fiangonana, ka ifametanana mba hatonga ny mpiarabelona tsy handevy ny faratsiana tsony, satria mandray andraikitra ny fiangonana amin'ny tany amamonina. Izany ny ireny saignan-tanay tompo, mba tena ho izany tokoa ny fiangonana, fa tsy voafatitry ny rindrina efatra itsony, sy fampitsaratsara sy fanilikilika ndrina ny fanaratsy. Dia vonjeo izay tompo fa tsy mahavonjy tena, fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao, izay nampianatra anay hivavaka hoe, le vavaka napetraka ao teo mba amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe: Ranay izay nandanizy, amasina ny milaranao, mitonga ny fanjakanao, nataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny menandry. Mionay izy amin'ny sazo anay, amin'ny andro kay tahaka ny nameana izy nefika taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa no ny fanjakana sy ndery, ary voninahitra manak'izay. Amen. Tsaka raha vetrany tsika no nira fanampiny 7 ambin'ny folo
zay amaranana izao fampavahana zao a hitsangansika anao zany o tompo be fity isaoranay ianao fa manaiky hiara-ty aminay mpanomponao dia petraka ny ray aman-drentsika filohany filankevim-pitonana univiny sampanasa fampanotrona hevitsika manitsodrano zany tokoa Andriamanitra no etaetanay vahoakanao izay tafavory teto amin'ity toerana ity ao anatiny ivony izao jobily 50 taona izao ho velona ho an'ny hafa ho maro ny azo tombontsoa avy amin'ny asan'ny fiangonana ho voninahitry ny anaranao ary mba hatanteraka izany tompo ianao ilay Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy Kristy tompontsika mpiandro-ondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ane ny voninahitra mandrakizay amen. Petraka manao vavaka mangina izy. Ho an'ilay tompony fanekena mandrakizay ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka. Amen.